Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma faharoan'ny volana septambra 2020 amin'ny enora maraina hatramin'ny sabotsy 3 septambra 2020 amin'ny enora maraina. Mbola ikorotana tanteraka ny toetry ny andro eny an-dranomasina amin'ny morontsiraka andrefana atsimo sy atsinanan'ny nosy noho ny tsioka atsimo 70 ka hatramin'ny 80 km isan'ora arahana tafiotra sy alin-drano vaventy mandinina ny 3 ka hatramin'ny 9 metatra. Aneningela ny fitaterana an-dranomasina izany hatramin'ny rahampitso zoma maharendrika samby madinika sy lakana ity trango ity. Entanina araka izany ny mpampiasa ranomasina mba tsy handrika ary anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana izany tokony. Tombanana iena miandalana kosa ny rivotra sy ny haavon'ny onja manomboka rahampitso atoandro. Ho an'ny morontsiraka atsinanana Cap d'Ambre hatrany Capesta anorana mahalana ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora ahatratra 7 km isan'ora hatramin'ny 9 km isan'ora indraindray ny any avaratra Isambava Anonjabe ranomasina ahery indraindray noho ny alin-drano avy atsimo atsinanana haavon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2.5 metatra ananika ny 3 metatra indraindray. Capesta trano manoro anorana tandrifondrahoana ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora ahatratra 20 hatramin'ny 17 km isan'ora na ny avaratra Toamasina Anonjabe ranomasina haavon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2.4 metatra. Mahanoratra ny Tolaniaro anorana malefaka ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora Anonjabe na ahery ranomasina haavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra ahatratra 3.5 hatramin'ny 4 metatra ny faritra atsimo noho ny alin-drano avy atsimo andrefana. Tolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie omena amin'ny ankapobeny fa isy tandrifondrahoana iserana ny alina ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 40 km isan'ora ahery na ahery be ny ranomasina haavon'ny onja mandinina ny 3 metatra isan'ny rano atonony avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 40 km isan'ora Anonjabe na ahery ny ranomasina haavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra isan'ny rano atonony avy atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André ibalika ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora adiny mpanonjy na Anonjabe ny ranomasina haavon'ny onja 1 hatramin'ny 1.5 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 40 km isan'ora ho avy avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora adiny mpanonjy na Anonjabe ny ranomasina haavon'ny onja 1 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre andrahoana amin'ny tsitokotoko fa mety arahina orana tandrifondrahoana ny alina manomboka eo Analalava hatrany Anosy ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora adiny mpanonja na Anonjabe ny ranomasina haavon'ny onja 4.4 hatramin'ny 1.5 metatra.